Andriamatoa Hilaire Rasamanana, raha ny ahafantarina anao a dia mpandrindra voalohany eo amin'ny vovonina miaradia, vovonina politika izy io. Inona moa zany ny antom-pisinareo a ny ahatongavanareo eto, satria ity andro androany ity dia fanokafana ny hetsika afampiratiana ny vokatra malagasy, ny asa-tanana malagasy. Inona amin'izay a ny fandraisany vovonina miaradia amin'ny hetsika toy izao? Marina ny voalazanao fa ny hetsika fampiratiana toy izao dia sehatra ahafahana mampiseho ny haitao, ny taozavatra ary ny vokatra malagasy izay mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Hetsika ihany koa mampiakatra ny ampi-pom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Ny vovonana miaradia izay tonga eto androany izay namaly ny antso a dia misokatra amin'ny lafina hetsika rehetra izay mitondra makany amin'ny fisandratan'ny Madagasikara ary dia mandrisika antsika amin'ny hetsika toy izao. Eto dia manao antso satria araka le antso avy nataon'ny filohan'ny firenena Andry Rajoelina dia tokony misy zany a ny fiarahamientana, ny fifanomezan-tanana eo amin'ny samy malagasy amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Koa dia manaiky antsika rehetra ho avy anatrika hitsidika izao fampisehoana izao ary indrindrandrindra hisitraka ny vita malagasy satria izao hetsika izao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana belgano fahafito izay nataon'ny filohan'ny repoblika dia tsy ino zany fa ny fanasogadinana sy ny fanelezana ny vita malagasy. Misaotra indrindra atao.